anao ny sitrapon'Andriamanitra. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny amin'ny fotoana laminao, misaotra ny amin'ny fotoana tendrenao, misaotra ny amin'ny sekoly maraina. Misaotra fa mampianatra ny mandrakariva ianao, manangana ny sy mampatsiaro anay tokoa fa izay Fitahiam-panahy no zanak'Andriamanitra, ary izay mandresy hvkl-panahy no feno hery. Tsy avelanao ary tsy hisitraka ao izay ho mamidovay, manjary tsy afaka hisitraka ny fahafenoan'ny fanahy. Nefa ny zavatra rehetra irinay dia miafina ao ambadiky ny fahafenoan'ny fanahy. Andro maraina Tompo, mitenena aminay. Aoka iantefa ho tonga fiainana ny anatinay ny fahamarinan'ny teny, sady manafaka ny mamelombelona. Ninninona mety ho tsy hainay tamin'izay niditra teto, dia mba hitombo izany fahaizana sy fahalalana ary fahatakarana sy fahendreny izany rehefa avy mandray anao miteny izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Andao isika hitehaka mafy tsara ho an'ny Tompo. Mahazo toerana vetivety ary manonona ny fiadanan'i Jesosy amintsika tsiraray avy. Amen. Ny sekoly eto, sekoly izay sokafan'Andriamanitra eto anivintsika dia sekoly mitohy afaka manamboatra fotoana ianao latsinainy talata larobitsika eto foana mianara tongava mianatra mangetaeta ny hitombo fahalalana sy hitombo fahafantarana an'Andriamanitra. Amen. Andao manokantsika dia nomen'Andriamanitra lohahevitra anankiray nampitondraina ny lohateny hoe secret ny asa. Secret ny asa. Io asa resantsika io ilay asa andavanandro mihitsiny. Asa fivelomana ihany koa ny fomba fiantsoana azy na ihany koa hoe asa fameloma ambady aman-janaka. Secret ny asa. Ilaina ve ny asa? Inona ny tenen'Andriamanitra momba ny asa? Zay no iarahantsika eto androany maraina. Mino aho fa ampaherin'ny Tompo ampianatra izy mety misy fomba ny atrehanao fiainana, mety ho hitsiany Jesosy fa tiaka ianao hiomana satria ny zavatra tenen'Andriamanitra tsy le mahazatra hiainan'ny olona. Ary izy efa miteny fa fihevitra ozy izy tsy fihevitrareo. Misy zavatra heverintsika fa tena zay tokoa, fa rehefa miverintsika amin'ny fahamarinan'ny teny dia hitsian'Andriamanitra satria misy diso ny fomba fanaovantsika azy. Miaingintsika eo amin'ny Efesiana 4:7-20. Efa nitoriako tety ihany izy ity fa asain'ny Tompo averina dia misy zavatra somary précis kokoa na lalindalina kokoa satria me mandrosika dia me mahafantatra ny zavatra ao am-pon'Andriamanitra. Rehefa hita izany dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy ary miara-mamaky tsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe aoka izay nangalatra tsy hangalatra intsony fa aleo ikely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisy omeny izay tsy manana. Amen. Eto Paul dia miresaka momba ny asa sy ny fanomezana. Tsy hoe miasa mba ho velona fa miasa mba hanome. Raha izay fotsiny aloha izany voarainao dia efa mahazo zavatra ngeza be ianao. Satria ny antony asa zany tsy araka letreretin'ny olona azy hoe manambady aman-janaka dia mila miasa hamelomako andry zareo. Fa eto ny Baiboly dia miteny fa mila miasa ianao mba ho karazan'olona afaka manome. Mila miasa mba afaka hanome. Ny zavatra ilazan'i Jesosy dia sokafantsika ny Luc 18:20 vetivety. Luc 18:20. Ny anaran'i Jesosy manao hoe fantatrao ny didy hoe aza mijangajanga, aza mamon'olona, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, manajany rainao sy ny reninao. Eto Jesosy dia miteny fa tsy tokony hangalatra. Ohatra ilay voalaza ny Efesiana 4:7 teo. Aoka izay nangalatra ozy izy tsy hangalatra intsony. Jaona 6:27. Jaona 6:27 milaza aminaran'i Jesosy manao hoe aza miasa ahazo ny hanina mety ho levona, fa ny miasa azahoanao ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay. Fa io hanina io dia omeny zanak'olona anareo, fa izy zanak'olona no nasian'Andriamanitra ray
tombo-kase. Eto koa Jesosy dia miteny hoe mila miasa. Tena le Efesiana 4:7 mihitsy no tenen'i Jesosy io ihany. Miasa azo hanina maharitra ho fiainana mandrakizay. Fa maninona no somary misisika lay teny ao amin'ny epistily? Tiako fantatra aloha fa ny epistily dia révélation navoaka amin'ny fanamasina avy ao anatin'ny olona hitoera amin'ny fanamasina. Ny filazantsara révélation tenenin' Jesosy mivantana eo amin'izay zakan'ny olona tamin'ny fotoana ny tenenan' Jesosy. Satria nisy fotoana Jesosy niteny hoe zavatra maro izy ny tiako resahana aminareo fa bloqué satria tsy misy dikany raha ho teneniko nefa tsy ho zakanareo. Ny dikany tsy zaka satria tsy mbola manana ny fanamasina ianareo. Ny zavatra rehetra izay lazain'Andriamanitra ny epistily zany dia vérité sy révélation natao ho zakan'ny olona manana ny fanamasina. Tsy nitenenin' Jesosy ilay izy satria mbola tsy zaka, fa tsy midika hoe tsy natao ho tenenina, fa miandra an'ilay fotoana rehefa nomena ny fanamasina vao fotoana mahamety izarana an'ilay sy hanoezana an'ilay izy amin'izay hoe tia le tena tian'Andriamanitra ho tenenina ihany koa ao ambadiky ny zavatra anankiray iny. Zay no mahatsara hoe mila mamaky boky ny epistily koa ianao. Fa tsy mionona fotsiny hoe filazantsara efatra mivakina isan'andro dia ireo ny avadibadika eo. Mila mamaky ny epistily fa any koa Andriamanitra mamangy sy mamoaka ny tena ao am-pon'Andriamanitra lalina ohatra n'le teto. Ozy izy Efesiana 4:7-8 aminaran'i Jesosy, aoka izay nangalatra tsy hangalatra intsony fa leo kely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisy omeny izay tsy manana. Jereo ny tenenin' Jesosy ao amin'ny Matthieu 10:9 naran'i Jesosy. Sitrano marary atsangano maty diovy miboka voay ny demonia efa nahazo maimaimpônareo ko manomeza maimaimpôna. Asan'Apôstôly 20:5-7 mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Inona fiantraikan'izay amin'ny resaka fiarahamonina? Matetika rehefa iroso amin'ny tokantrano ny ankizy dia mifantany napetraky ny ray aman-dreny dia hoe efa miasa ve? Mihaino ve tsika? Efa miasa ve le tovolahy? Na mety ihany koa hoe miasa ve le tovovavy? Fa tsisy manontany mihitsy hoe mpanome ve le lehilahy? Mpanome ve le vehivavy? Hitanareo amin'izay? Zao tontolo zao vao fetry amin'ny hita maso hoe miasa izy. Fa ny an'Andriamanitra mihoatra no le asa hita maso, mahafantatra ny antom-pisia ny tanana ve io olona io. Fa ny tanana natao hiasa sy hanome. Tokony zavatra iova zany amin'ny fomba fijery. Misy fotoana rehefa miresak'olona tsika dia fa inona ny asany e? Nefa ny Andriamanitra inona no omeny? Satria raha miasa ianao dia tokony ho karazan'olona ianao mpanome. Aza to dia misaina aloha to dia vola. Afaka tonga mpanome hevitra ianao, mpanome fotoana, afaka manome fanampiana ianao, afaka manome talenta ianao, afaka manome service ianao. Raha rehetra omenao dia manome vola koa ianao zany mazava ho azy. Taotra raha mahentsika hoe fa aza to dia alefa any amin'ilay vola aloha ny sainao fa manjary tseninao ny toyany. Inona mety fiantraikany zany amin'ny firenena indray? Ny firenena matetika dia mahazo tsiny hoe firenena kamo dia firenena tsy miasa. Fa tsy haheno zany mihitsy hoe firenena tsy manome mahatonga ny problema io. Androany maheno le firenena. Alleluia. Ay zany kay le lalana tsy hoe ndao tsika hivavaka mba azo asa daholo malagasy. Ozy izy ny boky ny Efesiana tsy eo amin'ny asa le izy fa eo amin'ny fanomezana le izy. Tsy hoe azo asa izy mba ho velona na hiatsara amin'ny farim-piainany, fa tokony omena asa izy amin'ny fahatsapana, fa tokony isan'ny mpanome izy fa tsy isan'ny mpangataka. Misy zavatra réglé be dia be androany aminaran'i Jesosy. Ny mpandinika dia milaza fa hoe manana ny culture de la générosité le firenena.
Kolotsaina amin'ny fahalalantanana na ihany koa kolotsaina mazoto manome ho resantsika rehefa avy eo ny zavatra tenenin Jesosy momba izay hoe kolotsaina ve le izy fa androany maraina mihoatra noho kolotsaina izy fa tian'Andriamanitra ho tonga saina tsara fotsiny ianao. Amen. Tsy famoronana asa fotsiny izany no tokony ho heverina ho ana firenena anankiray tiana mpandrosoana fa fananganana olona ho tonga olona mpanome. Zay no ilana an'ilay changement de mentalité avy any amin'ilay pioty cueilleur tokony ho mpamboly na planteur na fermier, mpamafy sy mpanome. Tsy hijanona ely amin'io fa lesona lava be io fa ho safona fotsiny io androany aloha. Dia hitsika ny votoatin'ilay zavatra omen'Andriamanitra antsika androany. Ndao ary. Voalohany aloha tsy miasa mba ho velona fa miasa mba hanome. Avereny hoe tsy miasa mba ho velona hoe fa miasa mba hanome hoe. Tsy eo amin'ny asa hoe fa mbola misy mifanomezana hoe. Na ianao ary zany mangataka asa dia tokony efa misokatra ny ao anatinao hoe mangataka an'ity asa ity Andriamanitra mba afahako manome. Na ny vavaka ataonao ary zany me mazava manomboka androany maraina satria raha vao tsy feno ny fahafantaranao an'ilay zavatra ilain'Andriamanitra ka hiteny ianao hoe omeo asa mba ho velona zay. Toy izy Andriamanitra hoe mahamonjy sekoly-fitahiam-panahy fa hampiasa olona zay aho ampafantatra anao ny zavatra tiako ho ataonao. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Avy aiza ny asa? Dia misy miteny zay hoe avy amin'ny mpampiasa, avy amin'ny orinasa mitsangana, avy amin'ny fanjakana. Ka avy amin'ny finoana. Satria maty ny finoana raha tsy misy asa, ary maty ny tena raha tsy misy fanahy. Avy aiza ny fanomezana? Avy any amin'ny vazaha. Ka ny fanomezana avy amin'ny fitiavana. Satria zavatra ampianarin'Andriamanitra zay tia manome. Possible ianao tsy tia mody manome, fa tsy possible mihitsy hoe ianao tia dia tsy manome mihitsy. Avy amin'ny finoana sy avy amin'ny fitiavana. Ohatra misy zavatra manky ilay izy inona manky? Korintianina voalohany toko 13:7 aminaran'i Jesosy. Ary ankehitriny reto ny toetra. Avereny hoe finoana. Avereny avy amin'izay le asa hoe fanantenana, fitiavana. Misy zavatra eo ampovoany. Tsy averina zay ka. Miasa tokony hanome. Eto ny Korintiana dia miteny avy amin'ny finoana ianao miasa, avy amin'ny fitiavana ianao manome, fa misy zavatra mameno izy eo ampovoany, avy amin'ny fanantenana ianao manofy. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Tsy mahentehaka be ao an'Andriamanitra. Reto fenon'Andriamanitra ilay fahalalana mba hahatonga anao tsy tompotra miony ao amin'ny prinsipa amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Misy zavatra zany hoe napetraka Andriamanitra natao iainana fotsiny. Raha mihina anao zany dia miasa. Entre an'ilay mino miasa sy ilay mitia manome, misy manantena mifaly sy manofy. Raha ianao zany miasa fa miferinaina be foana, tsisy fanantenana ao anatinao zany. Tsy tafaty ny asa dia tsy maintsy izy dia hananina ilay izy dia mifoha maraina dia ataona moa fa dia tsisy fanantenana ao anao. Na ilay fomba hiatrehanao ilay izy ary zany tsy hainao mamelona fanantenana, atonga anao hifaly eo amin'izay asa misy andro. Ka tsy tiako ilay asako, inona ary ny tianao tsy asiana asa ve? Tsy aleo hoe mahay miaina dia misaotra an'Andriamanitra eo amin'izay misy, manao izay hifankahitana amin'Andriamanitra ao ambadiky ny fitondrany tsara, atonga anao hitsika eo amin'izay hitondrany, fa tsy tonga dia hisambotra zavatra any amin'ny lavitra be ny amin'ilay irianao, nefa tsy mbola zay no tian'Andriamanitra hitondrana anao fa eo amin'ilay misy ianao eo androany io eo aloha no mampety anao fa sy fifalianao eo amin'io asa io. Ka ilay asa tsy tiako hoe ataovy tiana aloha fa aleo misy asa tsy tiana toy izay tsisy asa. Tsy haiko anao rehefa sendra zany hoe tsisy asa zany fa mafy be zany. Izy surtout efa manambady aman-janaka ianao. Hafa indray hoe sady efa célibataire tsisy asa dia ianao rehefa tsy misakafo dia ianao reny mitatatra iny tsy maninona. Fa vao ifoha anao engagé manambady aman-janaka tsy mahazo maka any mitatatra intsony ianao. Misy zazakely mila velomina ao an-trano. Mihaino tsara ve tsika? Misy responsabilité ao ambadika izany.
Zao anefa alohan'ny irosotsika amin'ilay zavatra nytenenin Jesosy, ny karazam-pinoana sy ny karazam-pivavahana be dia be eto ambony tany ankoatra ny kristianisma izay tsy religion fa fiainana. Dia manana an'ireo resaka culture reo, manana culture du travail koa ry zareo, culture de l'espoir, culture de la générosité. Fa androany aty hiprésenter anao hafa mihitsy neny Jesosy. Amen. Ary zay le hiverenantsika mba tsy hiasa ianao ohatran'ny olona manompo Andriamanitra hafa, fa hiasa ianao ohatran'le ilany Jesosy ianao mihitsiny. Tsy haiko hoe azonareo ve le izy. Ny fanantenana ao anatinao tsy tian'Andriamanitra hitovy amin'ny fanantenana ananan'ny olona tsy manana an' Jesosy. Hafa mihitsy ny fanantenana ao amin'i Jesosy. Ny fanomezana, misy olona mety ho tena mpanome be izy nefa tsy an' Jesosy. Fa androany horenao hoe ohatrany ahoana zany sady ao amin'i Jesosy zany ny tena mpanome. Hitanareo tsy any amin'ilay endrika ety ivelany fa ny amin'ilay fototra ao anaty mampiorina an'ilay fijoroanao. Dia hiverina amin'ilay teo ao amin'ny fiarahana amin'i Jesosy tsy culture le izy. Tsy culture du travail, tsy culture de l'espoir, tsy culture de la générosité fa misy ifandraisany amin'ny communion le izy. Andao ary. Andao sa tsy andao? Ahoana ary le miasa? Eo tsika aloha. Tena kaikinao, ahoana le miasa hoe? Jaona 5:17 minaran'i Jesosy. Jaona 5:17. Rehefa hita dia vakitsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe isa 2, 3. Isa 2, 3. Fa Jesosy namaly azy hoe ny raiko miasa mandraka ankehitriny, zako miasa. Miasa ianao satria zanak'Andriamanitra. Zanak'ilay Andriamanitra miasa ary manahaka an' Jesosy miasa. Raha miasa Jesosy dia tokony ho miasa ianao. Raha tsy miasa izy dia mahazo tsy miasa ianao. Hozy izy Jesosy miasa ny ray mandraka ankehitriny. Zao le izy. Tsy ao amin'ny culture le izy fa ny zanak'Andriamanitra ao amin'ny nature. Tsy mahay nitehaka ao an'Andriamanitra. Any anatin'ny ranao sy ny ADN vaovao anao, ao amin'ny fanahinao vaovao mihitsy le hoe mino dia miasa. Ianao zany tsy le karazan'olona entanina sy le endana mbo miasa e. Raha zay izy dia tsy nature. Na efa ihany le nature fa matory. Tsy tokony hosorena zany tsika le hoe inona ny asanao ohatra. Fa naturanao mihitsy ny avy amin'ny fanahafanao an' Jesosy, tokony ho karazan'olona miasa ianao. Raha mahita fandrahoam-maraina, amaly Andriamanitra ao ambadiky ny fisokafan'ny fonao, fa ela izy naturan'Andriamanitra natao ho tafina sy iainana. Raha mbola tsy anasa ireo manatrika eto anokatra lalan'Andriamanitra atateraka ny antom-pisinao ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ho an'izay efa ao anatina asa, anokatra opportunité vaovao Andriamanitra ahafahanao miasa tsara, ahafahanao miasa araka ny tokony ho izy, satria ny finoana ao anatinao tsy natao finoana matory na finoana maty fa finoana natao hiasa. Ka ahoana pastera zany ny retirety? Ndana mivavaka. Fa misy zavatra mbola tian'Andriamanitra ao ataonao. Satria ny finoana tsisy retirety. Ny finoana tsisy misotro ronono, na dia tany tondra ronono sy tantely ary ny tany kanana nomanin'Andriamanitra. Ny finoanao tokony hiasa foana isan'andro. Mety ny toeram-piasana ny mety nanajanona anao, fa ny zavatra anananao tokony ampiasainao foana eo amin'izay ilan'Andriamanitra anao. Amen. Mihoatra noho ny culture de la générosité ny antsika, nature de la générosité, enao any anatinao any mihitsy no sady tia miasa, manana fanantenana tsy mety levy, ataony olona fahadala, fa tsy fantany fa le fahadalana heveriny fa endrena mihoatra noho izay mety ho fahendrena ananany. Ary ny ao anatinao manana naturana fanomezana tsy hain'ny olona azavaina satria nandray ny fanomezana tsara indrindra ianao nandray an' Jesosy. Jaona 17:4 aminaran'i Jesosy. Za efa nankalaza anao tetỳ ambony tany, vitako ny asa nomenao hataoko. Célébration an'Andriamanitra ny asa vita. Raha manatrika etanao zany andro amin'ny maraina misy asa mbola tsy vita, dia mbola tsy afaka ny célébrer zany ianao. Raha misy asa nasain'Andriamanitra nataonao ka efa vita, dia nankalaza an'Andriamanitra ianao zany tamin'iny asa vita iny. Ny fankalazana zany tsy fanandran-tantanana hoe mankalaza anao fa Andriamanitra ny tany hoe vita ve le asa nasaiko nataonao. Fa izy Jesosy tonga eto mankalaza anao satria vitako le asa nasainao nataoko. Tena akaikinao, natura le miasa hoe célébration mamita an'le asa hoe. Afaka tadiavinao ny karazana finoana hafa fa tsy hitanao Jesosy rery manana an'izany.
Natiranao mihitsy novaina lasa karazan'olona lasa tia miasa manantena velona be foana vao fo maraina tsisy raharainao izay nitranga sy tsy nitranga omaly fa tonga dia mirehatra be fanantenanao anao zavatra ngeza be ndray zao Andriamanitra androany. Gaga ny olona fa manareo manao an'izany foana satria velona Andriamanitra tsy azo an'ilay izy saina mamonjy sekoly izy dia ho azo an'ilay izy. Misy mihaino ve? Au boulina 3:9 naran Jesosy mankalaza Jehovah mifananana. Efa ela mba nanontany inona ary ny dikany io? Hoe oetinety ve le fananana? Azonareo ve? Mankalaza nao hoe dia bataina ny ordinateur dia tio tsy haiko hoe tsy haiko nareo za manontany zavatra ohatr'izany. Fa hika mivaliny. Rehefa vitanao ny asa nasain'Andriamanitra nataonao tao amin'ilay fanananao dia miselebre an'Andriamanitra ianao amin'ilay fanananao. Mety manana rallonge ianao efa fananana zany. Dao ampiasaintsika ho an'Andriamanitra. Fa raha vao miasa indray mandeha iny vita ny asa nampanaovina azy ny célébrer an'Andriamanitra ianao tamin'ilay rallonge. Jauna 14:10 tena akaikinao rehefa mino dia miasa hoe menaran Jesosy tsy mino va ianao fa zaho amiray ny ray ato amiko ny teny izay lazaiko aminareo tsy avy ampy izany lazaiko izany fa ny ray mitoetra ato amiko manao ny asa eto ty tena tonga dia mampiavaka ny kristianisma tsotro izao fotsiny. Raha vao tsy mandray an Jesosy ianao dia ohatrany tsy miasa satria Jesosy ao anatinao no manao an'ilay asa fa tsy ianao. Dia tena hoe dia ahoana nga Jesosy angano mandeha manao livraison? Tsy Jesosy manao livraison fa Jesosy manokatra ny lalana tonga an'ilay olona iantso sy ny telefona isy crédit ny entana azo amidy ary ny moto mandeha. Vao tsisy Jesosy ianao io andeha iantso ianao votre crédit ne peut plus vendre. Tsisy Jesosy io tonga amin'ilay tena ianao azafady tonga livrer an'ilay izy zay tsy akandray e. Tsisy Jesosy tonga amin'ilay ty le entana sokafan'ilay olona masisy izy zany. Tsy haiko hoe aza misaraka amin'i Jesosy. Tsy mampatahotra amin'ny teny izany fa mampahery amin'ny lazan'izany. Fosy Jesosy ny ray mitoetra ato amiko manao ny asa. Raha vao mahatsapa zany ianao hoe vita ny asa nefa ohatrany tsy ny ray ao anatinao nanao ny asa dia odo tsy izy zany. Ahoana ny atonga ny hoe Andriamanitra atao anatiko manao ny asa tsy maintsy resahanao amin'ny amam-bavaka aloha vao mandeha miasa ianao. Hitanareo zay mahasaribida ilay zavatra resantsika eto. Tsy hoe andeha dia hoe taio ny asa amin'ny herinandro dia tsy hivavaka tsy ny hoe isan'andro. Eny talohantsika nanao zany. Taio ty taony ty dia mandritry ny taona dia eritreretina fa vita n'iny resaka indray mandeha iny. Nefa zany hitako izy Jesosy eo amin'ny Jaona 4:4 za zay miresaka aminao no izy. Jesosy tia miresaka. Ary mino fa nitahavitsika izay tia miresaka izay. Alleluia. Mila mivavaka ianao alohan'ilay miasa. Mila miombona amin'Andriamanitra ianao mba ho izy no hitarika anao eo ampanaovana an'ilay asa amin'izay fotoana izay avy aminy mifantaterahan'ilay asa. Fa tsy ianao miasa rery. Maria neto fa tsy hoe eo am-pivarotana fotsiny hoe amin'ny anaran'i Jesosy naovako an'ity varotra ity. Tena akaikinao tsara izay hoe fa tsy ampy izay hoe. Inona ma tsy ampy an'izay? Tsy mivavaka akory ianao. Tsy nankinonao tamin'ny akory vao maraina. Tsy manontany ny heviny akory hoe ahoana tokony ataoko androany natsarana an'ilay asa. Tario Andriamanitra raha vao mangataka ny fitarihana ianao dia manomboka izy no manao an'ilay asa dia zay ilay objectif antsika androany maraina hoe mino ianao dia miasa. Taotra hoe maheno tsara aloha tsika e. Taotra hoe averina hoe maheno tsara pastera hoe tsy maintsy misy zavatra miova anatin'izany hoe averiko ilay izy tsy culture fa nature. Ao raha misaina ianao zany tsy hoe nitezaina tany amin'ny firenena manana an'izany dia lasa nanana an'izany tsy izay ianao fa ianao nateraka Andriamanitra manana an'izay dia any anatin'ny rahanao lalatra any amin'ny tsinainao hatrany amin'ny tsinay beka hatrany amin'ny tsinay mainty misy an'izay daholo. Efa ao anatinao zany ilay izy fa ianao fotsiny mila tonga saina mampifoha an'ilay izy dia miaina an'ilay izy. Avereno Andriamanitra atao anatiko hoe ny manao ny asa. Ianao zany vao miteny fotsiny hoe Jesosy Kristy atao anatiko ny dikan'izay manao ny asa izy zay dia ianao ampiasainy hatateraka an'ilay asa. Fa tsy hoe Andriamanitra atao anatiko makaina. Tsy izay ny soratra ao fa Andriamanitra atao anatiko manao ny asa. Fa fantena faharoa avereno ahoana indray ilay manantena hoe
mahafinaritra misy ty klasy andro marin ty fa manana fantanatina etaeta sy fiandrandrana ny tompo. Halleloja. Voarainao tsara le hoe mino dia miasa. Voaray a? Voaray sa tsy voaray moa e? Voaray a? Ok. Fanantenana. Romanina 12:12 ny anaran'i Jesosy. Romanina 12:12. Io le resaka teo hoe ny olona rehefa manana fanantenana dia lasa manana fifaliana. Vakitsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy. Mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Misy taontsika mandeha miasa dia tsy korazy. Andro maraina, ok, nao feno korazy mandeha miasa. Misy taontsika mandeha miasa, tsy motive. Tsy fantatrao anefa fa ny motivation anao ane tsy le karama amin'ny farany volana, fa le natior'Andriamanitra ao anatinao tokony avoakanao e. Zay motivation anao. Enao mihitsy natao hiasa fa tsika tsy metsika raha tsisy saosy. Raha zay fomba hitondranao ny fiainao dia tsy handeha croisade mihitsy ianao. Satria ny croisade saosinao no mivoaka. Ho an'i Jesosy zany. Satria fantatrao fa misy olona very ao tokony hitoriana teny. Mifalia. Ifalio le asa mpinoana hitondran'Andriamanitra anao. Tenenino akaikinao, tsy miresaka etsika hoe, tenenino izy. Hoe tsy vovoanao le asa hoe. Fa Andriamanitra miteny asio fanantenana ao anatinao asio fifaliana eo amin'io asa androany io. Fampaherintsika teneno izy. Aza lefa any amin'le asa rapitso hoe ny fifalianao. Fa avoay androany hoe. Dia ho tonga any amin'le rapitso ianao. Zay matoky amin'le androany no entin'Andriamanitra amin'le rapitso. Aza tazomina any amin'le job de rêve. Rapitso ny fifalianao. Dia lasa ohatrany hoe olona mikatokatona tsy, lasa tsisy ambiance miaraka aminao anaty le asa. Eo amin'izany andrenanao, asio fifaliana. Wow, ty no ilan'Andriamanitra. Misy olona mila an'ity servisy ataoko ty. Raha vao tsy eto dia misy asan'olona tsy mandeha. Anao an'le asa tsara, hiatrika androany, hiantso an'ity olona ty, antany an'ity. Lasa ianao mihetsika. Asianao fifaliana. Vao misy fifaliana. Eritretany, eritrereto, ataontsika hoe misimba amin'ny fiaranao. Tonga eo mécanicien ianao. Vao mitsikitsiky fotsiny le mécanicien, na ianao ary to dia tsy manisa vola tsy hanaovanao an'io motera io. Satria sûr ianao fa ho vita tsara le asa satria natao ampifaliana. Basa intsaina ane hoe andeha hividy zavatra dia ketiketon'le mpivarotra. Anena andeha. Nefa le olona mivarotra. Tsisy madinika ty fa tsy atao vaventy. Dia hita mihitsy hoe tsy natao hivarotra. Zay olona zay tokony mandeha miopy akoho. Mianatra miresaka amin'ny akoho. Any mety zay. Tsy haiko mahazonareo ve zany? Ianao ve hivarotra tsy efa miomana ianao? Ka le olona ane pasteur mody manontany nefa tsy mividy. Zay mihitsy ane no mivarotra fa ngaizy moa hividy manontany aloha iziko. Arakaraky ny attitude anao eo mety hividy mihoatra noho izay netriretra izy satria tonga avana izy dia mitsika ianao. Tsy hoe mitsika hoe ao anarineny. Hipotrahan'i Jesosy tampoka eo fa manaova an'izany eo. Potra avy tampoka Jesosy nenineny ahoana. Asio fifaliana. Vao maraina, saotra Jesosy misy asa nomenao ho ataoko faran'izay. Sao dia miteny telefony eto. Faran'izay zokiny. Inona koa? Faran'izay angovony. Faran'izay fiteny zany? Vavany. Babany. Mba teneno tsara lisy papa raha lasa miteny telefony eto. Tena hoe atotonao ny fifaliana satria connecté amin'Andriamanitra ianao hoe tia no ilan'Andriamanitra. Josefa ane na dia andeva zaka tena fentsikitsiky epetrena asa nefa izy ary tsy mikaramy. Ary izy tsy misaina hoe ndray andro any tsy maintsy lasa prime ministre fa hitany laisany. Tsy misaina ohatr'izany ny olona tonga any. Allô? Allô larbi maraina. Mahita olona eto
manova ny fomba fiatrehan'ny journée izy aoriana ty fotoam-pamangin'Andriamanitra maraina ity. Misy olona zao tonga saina hoe ary za le kirikirina maraina iny zany tsy nakasitrahany tompo. Androany maraina ny confirmena fa tena tsy nakasitrahany tokoa. Enao le fo maraina kizikizitina ohatry ny tsy hitanao zany ary tonga dia nikitakitaina daholo ny ray asa rehetra. Androany misy ny confirmena hoe nalahelo ny tompo. Kanefa manomboka androany maraina mitsikitsika amin'ny fanatenana Jesosy hoe iova ny tempéramentanao, iova ny attitude anao, iova ny fomba fiatrehanao, tsy miankina aminao ohatrinona ny azo. Enao ngapitsiky ny volo. Aza pitsiky ny volo zany fa power ny volo ianao. Ny volo tsy mahay mampitsiky fa mampitomany ny ainy io. Misy anankiray zay mampitsiky ianao. Jesosy avy an'Nazaret. Io haina. Why? Jesosy avy an'Nazareta ny apitsiky ianao sy tahiry ny tsikitsiky any aminao. Iza mampitsiky ianao ampijerevana posy eny. Halleluja. Ianao ny namorona ny ala sy ny tranokala. Ary efa fianao zany miposy satria efa ela tsy nisy ninina tompo. Hitanareo ve ao am' Jesosy misy ambiance ohatr' zany dia fantatra hoe na tsisy ninina ary atsy dia aprimo le ala fa tsy vononao. Afaka mampahita fity ahy ianao androany. Tsy ao mibatoka miposy fa ao aminao le izy. Ao am' Jesosy ihany misy an'izany. Ao aminao zay rehetra ilaiko. Ao aminao, ao aminao. Manararoatra dia mbola tsy hoe paster Njivo. Nefa mihaino any amin'ny directa izy. Ay! Afaka hifaly ianao fa tsy voatery hoe misy zavatra tsisy zavatra dia hoe vao mifaly. Nga misy zavatra ifaliana any amin'ny désert. Tsy jerevanao vato, fasika, katsatsaka, rivotra, mafana. Fa misy Andriamanitra. Dia ampianarin'Andriamanitra ianao ahita azy, hijery azy ary hatsapa azy. Amin'izay fotoana izay, ho avy ny fotoana tsy any amin'ny désert intsony ianao. Fa efa tsy manadino ny fisian'Andriamanitra sy ny fanatrehany ary ny iarahanareo mianaka fony mbola tao anatin'ny fahatapahana no hitondran'Andriamanitra nareo ambadiky ny fanapahana. Amoaka boky. Avy amin'ny fahatapahana ho amin'ny fanapahana. Mety mandeha be izany boky izany. Amen. Amen. Ho antsika izay tapaka rehetra. Andao antsika aloha hifaly amin'ny fanantenana. Amen. Fa manintsika ny hifaly amin'ny fanantenana satria misy zavatra nentin'i Jesosy tsy hananan'ny olona izay tsy mandray an'i Jesosy. Kolosianina 1:27. Ny anaran'ny tompo. Zay efa zay efa tian'Andriamanitra ho nampafantarina ny hareny voninahitra ty zava-miafy ny teny amin'ny jentilisa. Miara-mamaky isa 2 Kristy ao anatinareo fanantenana ny voninahitra. Rehefa ao anatinao Jesosy dia misy karazana fanantenana zay tsy hananan'ny olona tsy manana an Jesosy. Zay mahatonga eto tsy miresaka hoe culture de l'espoir. Afaka manana fanantenana daholo ny olona rehetra fa tsy voatery mitombona le fanantenany. Ataoko ty reny terroriste manapoaka bomby reny moa fanantenana. Manantena izy ho any paradisa. Fanantenana zany. Fanantenana. Fanantenana zany. Fanantenana. Faloza be rehefa miatrika fahafatesana zareo satria eo vao hitany hoe aika tsy paradisa miandry azy. Fa didi-pitsarana hoe namono olona ianao. Ary tsy toerana mahafinaritra miandry azy. Fa toerana faran'izay ratsy atao hoe elo zay efa nampandrenesin'i Jesosy fa tsy nenony. Ka tsy izay manantena rehetra no manana fanantenana mitombona. Fa miangavy ianao raisy ny fanantenana omeny Jesosy fa sady assuré no assumé. Tsy ho diso fanantenana ianao raha ny fampanantenana Jesosy no raisinao tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Misy fotoantsika tsy te hanantena intsony satria efa be izay nampananteny izay fa tsy hitakory nakaiza. Fa androany maraina tiaka ianao hamelona fanantenana avy amin'izay tenen'i Jesosy. Aza manary toky amin'izay efa tenen'i Jesosy fa afaka hita ny masonao, afaka tsapa ny tananao, afaka handray ny fiainanao. Tsy mandainga ny Andriamanitra ao. Misy zavatra mila miova avy ao anatinao mba hahafahan'ilay fanantenana hitranga siseho. Inona le tokony hiova pastera mba tonga le fanantenako tena hoe mahazo toerana tsara. Miala ny litiera le izy fa fikiro tsara ny ceinture anao dia enoy. Romanina 5:5 ka hatramin'ny 5:5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary tsy izany ihany. Aoka isika hifaly amin'ny fahoriana kratsinako. Omenanao ny instruction tsy azoko hoe kratsinina olo, omenanao le teknika sy le resetiko. Ohatra hoe ny fanaovana amin'ny frity. Sasana ny ovy, kratsinina hoany eo ny ovinao aza sasana arany.
hafa mihitsy ny tsiro fritinareo mampatsiaro an'le tsiro tantany ambanivohitra normal ko tsy ny sasana le iziko mba raisy le instruction fa zabe kaokao naran Jesosy aoka isika ifaly amin'ny fahoriana fa maninona fantatsika efa amin'ny fahoriana mahatonga faharetana ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy voazahatoetra ary ny fahatsara-panahy voazahatoetra mahatonga fanantenana ary ny fanantenana dia tsy mahamenatra satria ny fanamasina izay nomenantsika nentina napidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika ny toetra an'Andriamanitra voasedra ao ambadiky ny fahoriana ny mahatonga anao hanana fanantenana mitombona lasa mitombona ny fanantenanao satria voasedra ny toetra an'Andriamanitra ao anatinao na mandeha ny fotoana mbola tsara fanahy foana ianao zay karazan'olo zay ny tenen'Andriamanitra hoe ataovy hatramin'ny farany le fanantenana fa ho avy ny valana hitanareo asain'Andriamanitra manantena ianao dia amboarina n'le toetra hazaka le fanantenana inona le toetra mahazaka fanantenana ianao tsara fanahy foana avy ireny hoe tsara fanahy foana hoe miaraka amin'izay fietsika izay isa roa telo misy an'le kely ohatr' izao ianao le anankiray fotsiny isa roa telo tsara fanahy foana satria misy fotoana ianao tsara fanahy androany tsara fanahy rehefa aveo tsara fanahy hariva fa misy tambavy tamika amin'ny fito latsaka dimy iny nefa ny zorony efa nahafinaritra tokony hisaorana ny tompo very le fahatsara-panahy iny le tsy voasedra le izy dia averina sedraina indray rapitso mba ho tsara fanahy ianao maraina ovinako 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 avy eo mbola matory aloka tsara fanahy ianao matory na sendra mandaka ary dia mandaka amin'ny fahalemem-panahy tsy haiko raha azonareo ny tiako tenenina tsy hoe tsara fanahy ianao mandritry ny fotoana journée fa rehefa matory izy tena ayayayaya zay le hoe voasedra le izy fa rehefa voasedra hono le toetra an'Andriamanitra ao anatinao dia mahazo manantena amin'izay hono ianao fa mitombona amin'ny fanantenanao ary hivaly tsy ho ela le fanantenanao satria présent ny toetra an'Andriamanitra ao anatinao asitehaka mafy tsara ao an'Andriamanitra moa ty lesona momba ny toetra ty tena mahavaly question be dia be misy fotoantsika tonga amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia mampanantena Andriamanitra omeko anao ty zavatra ty dia iny ianao omeny anao iny nefa tsy fantatra kory amin'ny fomba hoana azahoanao le izy dia men'Andriamanitra amin'izay hoe ovao ty toetra ty fa ty toetra ty manakana an'ity zavatra omeko anao ty dia rehefa fantatrao zay dia hovainao le toetra mety miteny Andriamanitra hoe ianao mora mitsaratsara io misy zavatra misako dia préjugénao daholo ny zavatra rehetra dia Andriamanitra hoe tsy mety amiko io manakana an'le cadeau ngeza be omeko anao io dia rehefa ianao zay dia mandray fepetra ianao manomboka izao tsy mipréjugé tsy mijugé ary tsy miposte jugé Alléluia ajanona treo ny pré-jugement sy ny jugement ary ny poste jugement zany hoe mialohan'ny zavatra mitranga tsy mitsara mandritra ny zavatra mitranga tsy mitsara ao aoriany ny zavatra mitranga tsy mitsara dia ho hitanao fa na ianao ary mahazo aina na ianao ary tsy mararendo amin'ny zavatra tsisy dikany ary na ny sainao ary tehirizina isaintsaina ny tenin'Andriamanitra fa tsy lany fotoana misaintsaina fiainan'olona ampita fiainan'olona hialina fiainan'olona fa manomboka ho vitanao izay mampifantoka ny ao anatinao any amin'izay tian'Andriamanitra hitondrana ny mombanao manokana iverina amin'ilay Kolosiana 27 Kristy ao anatinao fanantenana ny voninahitra ny voninahitra dia zavatra rehetra noforonon'Andriamanitra dia misy ilana azy avokoa définition anankiray ny voninahitra zay averiko ny zavatra rehetra noforonon'Andriamanitra dia misy ilana azy avokoa zay mahatonga Jesosy rehefa mijery olona jambo dia zao ny teneniny matoa manana maso ianao dia maso natao ahita mijery olona marenina izy matoa manatsofina ianao sofina natao andre matoa manambady ianao vady anoana anao dia hitanareo zay fanantenana zay tsy mahazo toerana raha vao tsy manana an' Jesosy ianao lasa sotra Jesosy rehefa mahazo ny toerany Jesosy dia lasa mipetraka eo amin'ny toerany daholo ny zavatra rehetra tsy maentehaka ho an'Andriamanitra na ny asanao ary tonga dia mijoro eo amin'izay antom-pisian'le asa ampidibola anao fa zao aloha apetrao aloha ny position an' Jesosy
ho ao anatinao. Tena kaikinao Jesosy alony ao anatinao hoe a zay vao voninahitra hoe asa ikaramana sady mahavelona no afaka manome. Avereno fa Jesosy aloha averiko ilay izy Kristy ao anatinareo fanantenana ny voninahitra. Lasa ohatrany tsy mipetraka amin'ny ny zavatra rehetra satria ilay tokony hipetraka ao anatinao tsy mbola tafapetraka tsara ao anatinao. Avereny tsara ao anatinao Jesosy. Ataovy mahazo toerana tsara izy hoe tena izy tokoa ny ao anatinao. Ny jentilisa tsy afaka manantena n'io voninahitra io raha tsy mandray an Jesosy izy. Zay le lazaiko aminao hoe hafa mihitsy le ao am Jesosy tsy mitovy am'le hoe za manantena fa ndray androany, tsy le ndray androany le resantsika eto fa eo am'le namboarin'Andriamanitra tanteraka eo am'izay ilan'Andriamanitra sy nahariany ny zavatra rehetra. Ny sakafo zao tsy natao hamono anao. Pozina natao hamono anao. Fa rehefa ao anatinao Jesosy dia maka ny toerany ara-boninahitra ny sakafo dia manomboka eo ho tahina ny haninao sy ny ranonao satria esorina aminao ny aretina satria manompo an Jehovah ianao. Exode 23:25. Ny olona matahotra tandremo fa io rano misy afafany io rano io e. Dia aloha misotro an'le rano, aloha mampiasa an'le rano dia mivavaka. Le problema zany tsika le efa tafasotro vao tafavavaka. Adiniko vavaka tamin'ny rano iny tompo. Tsy fantatra rano avy izy iny. Izy kosa pasteur rano tena cacheté anaty tavoahangy sy nanatrika ny fomba nanakatona ny tavoahangy iny ianao. Misy adalany any ambadika any. Fa zay mahatonga le hoe amasino sakafo tonga eo aminao. Dia aza lefa ny fietretana fa ho an'ny sotroy satria efa namasinonao tamin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. 1 Timothée 1:1 Kristy mihitsy ny fanantenantsika. Ao anatin'ilay fifaliana voaresaka anatin'izany akio mila manofy ianao. Tsy ampy ny miasa fotsiny. Ary problema be raha ohatra ka miasa fotsiny tsika fa tsy miasa mba hasiana nofinofy. Ary le nofo koa nefa tsy nofo anao fa nofo an'ny hafa. Genesis 50 tadidinareo zavatra resan'Andriamanitra omaly momba an'i Josefa. Nareo ny saina nanao planina ratsy. Fa Andriamanitra namatikely izy ho planina tsara, tsy ho anahy fa hamelona olona betsaka maro be. Rehefa manofy ianao dia manofisa ao amin'ny maro. Satria ny fomba nanaovan'Andriamanitra ny fiainan'i Josefa, rehefa nitantara ny rêviny Josefa dia tsy nitranga ny rêviny. Fa rehefa nanosika ny rêviny hafa Josefa dia tanteraka ny rêviny. Okay, ianao tsy ho dream killer. Tsy mpamono ny nofiny hafa fa ianao dream booster. Mpanosika ny nofiny hafa. Dream killer ny lehilahy mampanantena fa hampiakatra an'ilay vehivaviny avy eo tsy ampiakariny akory. Dream killer ianao. Raha vao mikilokila olona eo dia ho kilena koa ianao. Ka izay voafafinao. Mihaino ve tsika? Aza manimba nofinofin'olona zany. Avy eo ilay olona nofy toanao mambavaka. Mety misy olona zao miteny mba hito ambavaka fa za tsy haiko fa mba nofinofiko raha andeha zay menakafo kely dia hipetraka dia ianao to dia manambany be tsy possible zany. Dream killer ianao. Ohatran'ilay rahalahin'i Josefa dia ho porofon'Andriamanitra hoe ho asehoko anao fa zany nanome an'ilay nofy ka na miteny an'izany ary ianao ho ataoko ilay nofo fa ianao ho amboariko. Tena kaikinao mpanosika ny nofony hafa hoe avereny zay. Avereny farany mpanosika ny nofony hafa hoe. Farany ahoana amin'izay le manome hoe apetrao izay fanontaniana izay. Ndao ary. Surprise be mihitsy izy ity satria matetika ny olona mitady asa mba ho velona fa tsy hoe miasa mba hanome. Ny solution atao firenetsika zany tsy hoe maro ny tsy hanasa mila omena asa. Point anankiray zay fa point tsy ampy. Na ihany koa hoe maro mana-talenta tsy mampiasa an'ilay izy hanompoana ny hafa. Point anankiray zay fa tsy ampy. Tiany mahampy azy, maro ny olona tsy tonga saina fa manana tanana mila manome izy. Amin'ny teny anglisy dia hoe helping hands, sharing hands fa tsy begging hands. Tsy tanana natao angataka fa tanana natao hanome an'ilay problème fa tsy eo amin'ilay asa. Le asa zao réglena fa lasa zay le hoe travailleur pauvre. Mbola sanainao izany ve ianareo? Misy an'izany any an-dafy any. Mety misy izany koa eto amintsika. Miasa ihany marenaka hatramin'ny hariva fa tsy velona.
Zavatra tsy ampy mety any médecine tsika hoe le karaha mihitsy ny ambaniko. Ny Baiboly tsy miteny problème karaha ambany. Fa manao problème na tanana tsy misokatra amin'ny fanomezana amin'izay tokony homena any amin'izay tokony hanomezana azy. Fony mahatonga ny olona manome 2 Samuel 7:3 ataovy izay rehetra ao am-ponao. Avy ao am-po ilay izy no asehony amin'ny tanana. Ao anaty Baiboly ny verbe hoe mino. Tsy zany nanao ty fa mba hitako tanaty publication dia mba zaraiko aminareo fa fampizarana sosiny tsara moa tsika mianakavy eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny verbe mino dia 272 fois. Ny verbe mivavaka 371 fois. Ny verbe mity aimer 714 fois. Ary ny verbe manome 2162 fois. Karaha mijery zany tsika hoe miresaka n'inona ny Baiboly, miresaka momba ny finoana sa miresaka momba ny vavaka sa miresaka momba ny fitiavana. Dia raha io déclaration io dia miresaka momba ny fanomezana ambadiky ny fitiavana. Karaha kristianina ianao, ohatran'ny matsapa ny tena ohatran'ny tsy mpanome, fa ohatran'ny tsy mandà fanomezana foana lava. Andro maraina fotoam-piovana. Andriamanitra dia mpanome, jereo ny Baiboly. Ary Jesosy mihitsy le fanomezana, tiaka mafy an Jesosy. Izy mihitsy le fanomezana. Ary ny Jesosy ny tenany mihitsy ny nomeny. Andriamanitra tsy manambo hoe mila manome ianao vao tahiny, tsy zay a. Lesy le fanomeny tompo zay, tsy hoe tsy tahiny ianao raha vao tsy manome, tsy any le izy fa mila mandray an Jesosy ianao dia sokafa ny zavatra rehetra. Fa ny natiranao niova mihitsy ny tokony hijoroanao fotsiny, eo amin'izay tokony hijoroanao zay fotsiny le izy. Ny kaopy zao natao asiana rano. Ohatra. Fa tsy natao hoe misy varavarankhazo manino ty. Mikopakopaka ny dia ataovy kala le izy le kaopy. Tsy any amin'ny antom-pisiny le kaopy. Mety efikasy indray mandeha fa ohatra ka somary cyclone, vaky ny varavarankhazo, vaky koa le kaopy sady samy tsy miasa amin'ny antom-pisiny. Le antom-pisina no iverenantsika fa tsy hoe fanentanana le androany hoe mila manao tsika. Fa mila mahatsapy tsika ao anaty hoe natiranao mihitsy tsy tokony ho varimbarina ianao fa misy zavatra tokony hijoroanao. Sao dia adino zany. Ohatrany ahoana ny fanomezana araka ny tenenin Jesosy. Kolosiana 3:23 aloha, tahaka ny ho an'ny tompo. Raha vao tsy zay dia tsisy ninninina. Zay mahatonga antsika tsy manome ohatry ny olona rehetra fa manome ohatry ny manome an Jesosy. Satria mila mifandray amin Jesosy ianao vao mivoaka le hoe fahalalan-tanana mazoto manome. Ny fifandraisanao amin Jesosy mahatonga anao malala-tanana. Tena kaikinao, ianao mifandray amin Jesosy hoe mahatonga anao malala-tanana hoe. Zay no mahatonga ny générosité tsisy Jesosy tsy mety amintsika. Satria tsy any amin'ilay générosité hoe rehefa manome dia mety ka tsy mivolan'ilay olona ny ilaintsika fa izy mandray an Jesosy. Mazava ho azy zany fa tokony miaraka amin'Andriamanitra aloha ianao manome. Zay le tena teo hoe ampivavaka miresaka aminy. Manome ampitiavana. Inona ny fitiavana? Zay mahatonga amin'ny 1 Corinthiens 13:3 manambara amin'ny anaran'i Jesosy hoe na dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotrodorana aza ny tenako, ho ataoko masikita. Kanefa tsy manana fitiavana dia tsy mahasoa akory zany. Tsy maintsy asiana fitiavana. Inona le fitiavana? Agape. Ohatrany ahoana io fitiavana agape io? Luc 6:35 tsy manantena valiny. Amin'ny fomba hafa dia hoe bénévolat, bonne volonté. Zany hoe manao ianao dia tsy mieritreritra hoe inona ny hovalina. Zay no atao hoe manao ampitiavana. Ny olona miaina an'izay no misitraka valy pity na valy mpitiavana. 1 Corinthiens 16:14 zay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Ty faharoa ty manaraka ty fa tsy faharoa. Lesy nefa nomeny Jesosy zay, fampiresana sy pasteur tana tobile, dia nampatsivo ny tompo hoe mila averina zaraina fa misy mbola tsy nandray an'ilay izy, na misy efa nandray fa nanadino an'ilay izy. Mpitoro teny tompo 2:1 aminaran'i Jesosy. Amin'ny maraina dia efa fahazo ny voanao. Amin'ny hariva ajatsahatra ny tananao. Fa tsy fantatrao izay hovanina na ny teo aloha na ny tao aoriana. Ary nangamba samy hovanina avokoa izy rehetra rotonto. Noho izany, manomeza ianao zao, manomeza ianao rehefa avy eo dia manomeza foana fa tsy fantatsika izay hovanina fa ny anjaranao manome foana aloha. Reny ny mpitata rakitra fa mandeha. Ozy izy Solomon, za aloha izy tsy takatry ny fahendrena nomen'Andriamanitra hoe izy amin'ireny vonafafoka ireny no nitsimoka.
Fa ny zavatra mbo hitako amafy be deabe dia ndray amin'ireny mba farafaratsiny mba mitsimoka. Tonga Jesosy nanazava. Hozy Jesosy, tsy fahendrena avy amin'Andriamanitra no iresaka aminao, fa i Kristy fahendren'Andriamanitra mihitsy. Halleluja! Tsy arotro mihitsy mba sy teka matovo aloha. Halleluja! Nazavain'i Jesosy amin'izay le izy. John 12:24. Anaran'i Jesosy. Teo izy. Ry mpamafy ikoizana. Ry namana rehetra mpanome. Raha tsy latsaka ao amin'ny tany voambary ka maty, dia mitoetra foana izy. Fa raha maty kosa izy dia vokatra be. Mazava be zany io. Hozy Solomona, tsy haiko izy amin'ireny no maniry. Teo izy Jesosy, izay maty tamin'ireny no maniry. Inona natao hoe maty hozy ny boky mpitoroteny? Adino ny fahatserovana azy. Raha androany maraina zany hoe mahatadidy hoe za vao niditra tato juillet 2021 nany mivola, dia iny le tsy mitsimoka. Halleluja! Iny le tsy mitsimoka. Satria mbola tadidinao, mbola tsy maty le vo. Ndray mandeha pasteur Rodolphe fa nisy problème ny fiara. Problème to dia amina dizaine de millions vidiny pièce. Dia nivavaka izy Jesosy. Za efa mandodimo. Efa manao izay tokony atao dia maninona mbola tratra an'izao dépense ohatrany hoe valala fiantsoana azy, zany hoe zavatra tokony dépense, dia izao no tenen'i Jesosy. Satria mbola tsaronao le dimy. Mbola tsy maty le vo. Mianatra ianao zany rehefa avy manome, miala eo ianao ohatrany tsy nanome. Danja be ty fianarana atao amin'i Jesosy ty reto. Izay misy eo aminao efa teneniny fa tsy anao. Iny aloha zany tsy haiko rehefa le vovavoninao aloha iny. Halleluja. Tamin'ny 31 décembre iny lesona iny. Mbola manana hatramin'ny 31 décembre manaraka tsika andevonana azy tsara. Izay misy eo aminao, za manana fiara telo, tsy anao. Tsara mividy azy, tsy anao vola avy aty, vola tsy avy aminao. Ohatrany hoe lasa mampiteny mafy be an'ny tompo le izy, fa ny tompo tsy miteny mafy fa za no miteny mafy eto mba hoeninao tsara le izy. Averiko, zay eo aminao avereno, tsy anao zay rehetra vitanao androany avereno, ohatrany tsy nanao Wow! Wow! Zany hoe tonga ianao zany rapitso. Tsy nanao iny le adino iny no mitsimoka hony. Za zao fantatro tsara mihitsy misy zao tena tsy haiko hoe manao mangataka amin'ny tompo mbo voafafa tsy mety voafafa mihitsy. Dia tsy tiako be le izy satria maninona koa mety adidiko foana. Ary tena mijoro avolombelona fa mbola tsy mivaly tokoa le izy. Fa misy zavatra efa mivaly vao hoe inona ty? Dia apatsy fanamasina hoe ty le ohatr'izao natao. Waio! Dia iny le mahafinaritra be. Fa misy zavatra mahafinaritra, misy zavatra ohatr'izay. Samy manana ny adiny. Halleluja! Enao koa very namako ohatr'izany. Aza asiana fietsaram-bela tsy ty laribia maraina mahafatifaty kely miaraka amin'ny tompo. Enao koa very namako mbo efa tratra ny ohatr'izany. Mba tsy angano kely ny tananao azafady. Reny tanana mitsangana reny sitrana androany maraina. Ho apetraka Andriamanitra ao anatinao zany révélation zany dia hianatra ianao rehefa avy mandoa fahafolo-karena ohatra. Dia tonga dia adinonao eo ny nanaovanao an'iny. Izay ny tenen'i Jesosy, iny vona afafinao iny hony le mitsimoka. Anao hoanina kely tianao ve ny vonao hitsimoka? Vonoy ny voanao. Iny zany. Adinoy fa efa nanao ianao. Rehefa avy manao ataovy toy ny mbola tsy nanao. Fanamasina ny hanampy antsika tsiraray avy ao anatin'izany. Yes. Manaraka. Le fotoana efa somary efa yes. Tao amin'ny testamenta taloha, manome ianao mba azo aprisian'Andriamanitra mihitsy hoe manomeza fa misy ao ambadika ao. Fa rehefa tonga Jesosy dia novainy hozy izy, nomena maimaimpona nareo, manomeza maimaimpona. Ny antom-pisiny le graine mihitsy ny niova. Taloha, graine pour récolter, fa amin'izao graine pour semer. Zany hoe rehefa avy mamafy ianao dia tanteraka ny antom-pisiny le vo, tsisy arakaraka. Kania mba ho azonao zany.
Rehefa manome voa Andriamanitra dia ny ilana ny voa iny tsy hoe sitra ny ahay, tsy sitra ny ahay fa ampiasao amin'izay ilana azy fotsiny. Andriamanitra miteny ty voa atao iny ty tompo, natao afafy. Zay fotsiny, vita izy zay zany. Tao amin'ny testamenta taloha, Salamy 126:5, zay mamafy am-pitomanina, ijinjam-pifaliana. Dia iny zany le hoe tongava eto ianao dia asio ranomaso mihitsy ny fanatitra. Testamenta taloha. Miaino amin'izay tsika, testamenta iza moa tsika zao? Tena siora ve fa vaovao aloha ianao e? Testamenta vaovao. Teo izy Jesosy. Za aloha le aty amin'ny fampianaran'i Jesosy ny tena tiako e. Ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Zao ianao zany ampianaran'ny tompo, eo ampanaovana fanatitra sy eo ampanomezana dia efa faly. Eo ampanomezana dia faly. Tonga avany ka ny fakturany jirama faly ianao. Omeko izay tokony ho azy. Fa ahoana moa ianao tsy tokony hifaly ianao mampiasa ny jirongo. Aka izy ny ohatrany tsy mahafapo. Ngany izy ny teny hoe mahafapo, le nataony aloha aloavy. Tsy haiko hitanao misy zavatra mila miova ato zany. Mila faly tsika rehefa manome. Discretos, zay koa ny tenenin'ny tompo. Matthieu 6:4 mba atao mangingina. Zany izy taona ny dimana siko anarana. Nanomboka tamin'ny nahafantarako ny tsisy anarana. Tsisy mahafantarako hoe anahy ny lasa iny. Nafiry. Alléluia. Allo Andriamanitra mahalala. Amen. Nen Jesosy tsy volume fa proportion ohatran'ilay dimy resantsika teo. Afaka manatitra faran'izay tena betsaka ianao fa tarafin'Andriamanitra hoe hampafiriny amin'izay nomeny io entinao io. Tsy haiko raha azonareo zany. Ohatry ngeza le izy ohatra terinao, mitongilina kely ohatry fotsiny tompo misy fiandrianana. Hoe hampafiriny io, eo ianao mifampitady aminy eo. Raha sanatry. Tsy miteny hoe mitaky proportion firy Andriamanitra, fa mba mijoro tsara arak'izay nitahian'Andriamanitra anao. Zay mahatonga ny dimy mitovy daholo. Tsy misy olona manatitra dimy betsaka. Satria ny dimy manao iny mifanaraka amin'izay nitahian'Andriamanitra anao iny. Ny anako ohatr'izay dia tsy incomparable ilay satria mitovy eo mason'Andriamanitra. Samy manatitra an'izay tandrifiny dia samy nandony no hitan'Andriamanitra fa tsy hoe ihany nanatitra bebe kokoa. Farany, aleon'Andriamanitra réconciliation, zay vao générosité. Dana aloha mihavana aloha, zay vao aterina ny fanatitra. Manasa tsika hitsangana ao ambadika izay fahamarinana teny izay anao fahafantanantsika. Mety ohatran'Andriamanitra ny any anatinao any. Be dia be ny zavatra nitsy ny tompo antsika teo. Ny olona miasa natao hanome, ary ny olona miasa koa natao hifaly sy hanonofy. Be dia be ny fanontsinana momba ny miasa, voaraintsika izany. Be dia be ny fanontsinana momba ny fanantenana. Be dia be ny fanontsinana momba ny fanomezana. Atao voarainao zany mety ohatrany hoe be dia be izy teo ne pasteur azonao hiverenana. Jereva miaga kely fotsiny dia avereny fa important be tokony ampitsimbadika zavatra ny fanotsinao ny fomba fiatrehanao an'Andriamanitra. Ohatran'ilay vomaty teo zao raha vao tsy fantatrao zany iny dia manao ihany ianao fa tsy mitsimoka. Dia ohatran'ny fanometsina ohatran'ny ngeza ohatran'ny tsy namaly mahatonga ilay tsy namaly satria tadidinao dia nitadidinao dia mbola tsy maty fa raha vao hifaona ianao manadinao n'iny dia ataon'Andriamanitra mitsimoka iny. Ary tsy ela ny fitsimoana iny, ataoko ity ny tehany arona vao nentina teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra indray alina ny ampitsiny iny tonga dia sady fleurir, ny boutonner, ny sady nisy fructifier. Tena kaikanao, tsy ela io rehefa mietsika Andriamanitra hoe aza atao ela ny fiovanao. Raha tsara indrindra aminaran'i Jesosy manao fahafantarana izay mankasitraka sy misaotra anao. Saotra anao amin'ny asarbidin'ny Sekoly Fitahiam-panahy na nairanao anay indray. Eo amin'izay dingana tianao hitahiana sy hikarakarana ny zanakao tsiraray avy. Zavatra telo no mitoetra nampatsiahivinao androany, finoana, fanantenana sy ny fitiavana. Saotra betsaka fa ny olona manana finoana dia miasa. Ny olona manana fanantenana dia mifaly. Ary ny olona manana fitiavana dia manome. Androany maraina Jesosy be dia be ny zavatra mila hitsiny, tena ianao mahalala. Izay tsiraray avy ankoa mahalala, samy mitondra an'izany izay. Mety tsy ho ary ho voahintsy izao maraina izao daholo izany fa mandritry ny androm-piainana kosa satria nandre fahamarinana izay mangataka ny fanampianao feno. Amin'izay fomba fijery diso aoko ho voahintsy izany. Amin'izay fomba fiatrehana diso aoko ho voaova izany.
amin'izay fomba fanomezana, fomba fiasana, fomba fanantenana tsy mandeha araka an'ilay prinsipa anao. Zany mihitsy ny atongavana eto hianatra mba hifankazatra aminao, hiadananay sy ahitana soa avy aminao. Andro amaraina zay tsy hoe hivavaka fotsiny hoe omeo asa zay tsy anasa, fa fantatra ny zavatra tianao. Omeo asa tompo le olona mba hafaha misokatra ho isan'ny mpanome ho tanteraka ny antipisimy, fa tsy culture le izy fa nature le izy. Rehefa nandray anao zay dia natao hiasa, natao anantena ary natao hizara sy natao hity. Saotra raha eo mankasitraka amin'ny anaran'i Jesosy. Tsarovo ny asa aman-drarahany tsiraray avy, tsarovo ny asa fivelomana, tsarovo ny fahasalamana, tsarovo zay rehetra mbola tsy mahafantatra hoe inona ny talentany, tsarovo zay efa manana asa tianao mbola hiroborobo sy androso ara-pandrosoanao lavidavitra sy ambonimbony kokoa. Tsarovo zay olona tonga nanatrika an'ity fotoana andro amaraina ity, aza vela izy vesatra, ataovy mizavatra voaray Jesosy, ataovy mizavatra voaray manovany ao anaty, mampaheriny ao anaty, tsy hoe mampientanentana vetivety fotsiny fa afaka hitondranay ny fahamarinan'ny teninao amakivaky ny journée sy ny semaine ary ny taona mihitsy azy satria te hifankahita aminao zay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Alleluia. Amen. Teka mafitsika ho an Jesosy, mahazo toerana vety kely tonga dia manao fanahytsika ho fankasitratsika an'Andriamanitra, dia ao aorianan'izay avy hatrany dia miroso amin'ny tsodranotsika dia amrava ho tahin'ny tompo za sy hi anao ho. Saindray zany aloha nylesitsika androandro izy menakavy. Manana fetintsika ny sabotsy 23 décembre, fety krismasy mahagaga, maraina, atoandro sy hariva. Halleluja, sy tiaka tsara ho an'ny tompo. Ho annoncena amin'ny zoma eo ny détail-le izy fa raha sitrapon'Andriamanitra dia tahaka ny fanaovantsika réveillon reny no hiatrehantsika an'izany. Isy ny mety hoe fandraisana anjara amin'ny lafiny fahafahantsika miara-misakafo, fa tsy izay hoe dia mandray anjara avy mandritry ny taona efa gratos ny sekoly, fa mba ny fiaraha-mikalosy amin'ny kosa ataovy anatin'ny fofotsiny izy. Mbola ampahafantarintsika fa tonga dia efa tsy arotro ny tantaran'izay mba ahafahantsika mianakavy mifampitondram-bavaka sy manomana ary mamandrika ny fotoana, ary raha sitrapon'Andriamanitra dia tena hifalitsika mandritry ny fotoana io ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Zoma sabotsy zao pasteur Rodolphe no mitondra ny teny. Alleluia. Dia manasa antsika fitiavana tongava manatrika fotoana fa misy zavatra tsy hainay reto. Nareo ve nandray zavatra zao androany? Sao nandray? Na dia eto dia mandray, teo mpanomanina teo dia nandray, ary misy rappel tokoa. Tsy hoe efa eny ilay izy dia to dia efa assimilé. Indraindray ny amin'ny rappel taty aoriana voatra ny dilirin'ny tompo hoe tikone tsy mbola nataonao e. Alleluia. Mino fa voatantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Appliquer reny teny rehefa aza velan-dalo fotsiny, to dia ampiaro. Wow, ny olona mino miasa. Mivavaka amin'Andriamanitra mba izy nitarika dia zay le hoe miasa le finoana. Andriamanitra mamangy anao, mitarika anao dia sy tanteraka le asa. Rehefa avy miasa ianao ka tonga mivokatra dia tian'Andriamanitra ianao hizara sy hanome, dia eo ampovoany eo tian'Andriamanitra hifaly anao miatrika ny asa anao. Tsy mety zany le miasa amin'ny ferina iny. Ny andro vao mivaly, amin'ny ferina tsika brava. Mbola vao mivaly, vao valy sy fefany. Mba azo fifaliana ao anaty ao. Manana fanantenara, ny fanantenanao fametrahanao an Jesosy ao anaty mba tonga ny zavatra rehetra mahazo toerana hiasa amin'ny antom-pisiana. Raisy tsotra izay tonoana amin'ny anaran'i Jesosy. Hitahanao Andriamanitra, hanambina ny asanao izy, karakara ny fiainanao izy, hijoro koa ianao amin'izay ilan'Andriamanitra anao. Mety ny toetra mandroso ny fijoroana, manonona amin'ny anaran'i Jesosy fahatsaran'Andriamanitra iseho amin'ny tontolo andro androany, iseho ny voninahitr'Andriamanitra mandehana, mahavokara, mahita fity, ary aoka handeha ny zavatra rehetra amin'ny lafiny rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masa sy manan-kery avy Nazareta. Raha hiasa ianao dia ahomby, raha hanantena ianao dia ho tanteraka izany, raha hanome ianao dia hifandray amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo ny fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen dia amen. Tany tompo daholo aritsika.